Miarabe, izao no fehizoriny fitiavana Rakotomalala, mpikambana eo anivon'ny mpanazava eto Madagasikara aho, ary anio mizarako aminao fomba fampiarana ny haitarika na ny leadership hoy ny maro amin'ny fiteny vahiny. Fampiarana fa amin'ny fomba manao ahoana? Tantara kely no tantaraiko anao. Andriamahery Rotsisitraka, izy dia vehivavy renim-pianakaviana, mpiandraikitra fandaharana asa eo anivon'ny skotisma zazavavy malagasy ary mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fanohanana ny fianakaviana sy ny tsirairay ao anatiny. Tamin'ny alalan'ny fotom-pisainana enina, mifototra amin'ny toetra sy fomba mampietsika eo amin'ny andavanandrom-piainana, no nentin'ny nampiarana ny fahaizany mitarika na ahafahany nanatanteraka tetikasa maro miaraka tamin'ny karazan'olona maro. Ireo fotom-pisainana enina ireo izay isariako anao androany, azonao ampiarina hanova ny fomba fiainanao, ny fomba fijerinao ny manodidina, fa indrindra ny fomba fisainanao satria fantatro fa ireo no mamaritra ny maha ianao anao, indrindra eo amin'ny sehatry ny fitarihana. Voalohany, fotom-pisainana mandinika, mifototra amin'ny fitarihana ny tena, andinika ahafahana mamelanja ny tena sy ny hafa. Inona no azoko atao amin'izany? Maka fotoana aho ahafahako mamantatra ny tenako bebe kokoa, ny fomba fihetsiko sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny manodidina ahy. Mikarakara ny tenako, mijoro amin'ny maha-izao ahy, ary mikory sy mampiasa ny saiko ho tia karokaroka, ahafahako mampifanaraka ny hevitro araka ny zavatra mitranga. Mandray ny leson'ireo fahadisoana nataoko, nefa kosa mirakitra ny sain'ireo fandreseko, hanosika iandroso hatrany sy hiatrika. Faharoa, fotom-pisainana miara-miasa, mifototra amin'ny fitarihana ara-pifandraisana. Manasokajy ny tsirairay ho manadanja aho ao anatin'izany ny tenako, manontany ny hevitry ny hafa, ialako ny fanavahana ny olona tsy mitovy amiko, mety amin'ny toetra na fomba fiainana. Tsy ataoko fanao intsony ny tsara sy manakivy ny hafa, fa kosa atoroko izy raha misy tsy hainy, ahitsoko raha diso, toanako ihany koa. Mifanampy amin'ny hafa aho ary mizary traikefa sy fahalalana ananako. Fahatelo, fotom-pisainana mamorona sy mahay mitsikera mba ahafahako mitarika ao amin'ny fanavozana. Koa amin'izay zavatra ataoko dia fantariko ireo laharam-pahamehana tokony ho tanterahiko, mametra-panontaniana aho isaky ny misy tranga, mandalina izay voaraiko ka misintona zavatra tsara avy aminy. Manampy ihany koa izany ny andraisako risika voahevitra. Natao olona mitady vahaolana aho fa tsy natao olana, ary toanako ny hafa hikaro zava-baovao hatrany. Fahaefatra, fotom-pisainana tompon'andraikitra ka mitarika eo amin'ny fiovana. Noho izany, mampitombo ny fahasahiako aho amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra, adi-hevitra, fitondrana feo amin'ny fiovana. Maneho ny maha olom-pirenena vaninay toy ny hoe manaja ny hafa, manaja ny tontolo iainana, manaja ny fananana iombonana, manaja ny maha-malagasy. Fahadimy, fotom-pisainana mira-lenta, mitarika ao amin'ny fanomezana sehatra ny vehivavy. Tsy adinoko mihitsy ny resaka lenta sy fomba fisehoana rehefa mampiatra ny haitarika aho, satria na ny lahy na ny vavy, ny tsirairay dia afaka miompy tarika. Ialako ireo fomba fiteny sy fomba fisainana manavaka ny lenta toy ny hoe sarda, tomanotra vehivavy sy ny maro hafa manomboka izao. Toanako ny fandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny haitarika. Ary fahaenina farany, fotom-pisainana misokatra amin'ny tontolo, ahafahako mitarika araka ny zava-misy. Ny azoko atao? Miezaka mipetraka eo amin'ny toerany hafatrany aho, ahafahako mamantatra ny filany any anaty sy ny zavatra andrasany. Mampifanaraka ny fomba fitarihako araka ny zava-misy aho isan-karazany, ahafahako mamelanja ny hafatrany. Izay rehetra izay no manampy ahy ho mpitarika mahomby, ary ianao tsaroa fa manandanja sy ilaina ianao. Aza mitsahatra mianatra zava-baovao, ampiasaony traikefanao, iarahanao miasa amin'ny hafa, ary mahaiza mandalina ny tranga miseho. Misaotra anao ny eno ahy, maro ny asa miandry, tsy mora, ilana finiavana, nefa tena azo ampiarina satria izao matoky anao.